Coucou les loulous, tonga tsondry ato anatin'ny page Aimlora Gasy misaotra antsika trano manaraka araky ny publication nalefa iny dia hiresaka momba ny ao anaty vava ny fanadiovana azy ary indrindrindrindra ny fanalana ny fofona manelingelina amin'ny vavantsika io isika anio. Fantaro aloha fa betsaka ny mety mahatonga ny fofom-bavanao mety hoe nify goka, mety hoe marary vavony ianao mety ihany koa ianao hoe mifoka sigara na misotro kafe na mihinana tongolo lay, mihinana tongolo be, mihinana épice be loatra, zany anisany mahatonga ny fofom-bavantsika. Raha ohatra hoe efa tena tsy manao andreo rehetrarehetra ireo ianao nefa mbola mahay mivava ihany dia izay no resahantsika androany. Amin'izao fotoana izao koa mantsy tena afaka mandiny tena tsara tsika ao anatin'ilay aro vava-orona satria na isika indraindray mila ho sempotra ny fofom-bava. Eritrereto ary izany ny olona manodidina antsika. Hiresaka momba ny gratte langue isika androany. Inona ary izany gratte langue? Fa maninona ary ny dentiste aneny tsy miteny hoe izany ihany koa afaka analana fofom-bava? Ie, zao ary tsy manakana akory ny fibrositsika nify intelo isan'andro tsy manakana ihany koa ny fampiasantsika ireny fil dentaire ireny izay tena ilaina fiainana andavanandro satria misy kaka isika ozy izy ny ankizy kely le enenelanelany eny mety ho heny io mety rehefa mihinana manga ihany koa ianao dia anisany manahirana dia aleo mampiasa fil dentaire. Manala amin'ilay fil dentaire aloha dia miborosy nify tsara tsika dia avy eo amin'izay inona ary ny zavatra atao? Betsaka isika na ny anatin'ny fianakaviana efa natorin'ny olon-dehibe satria ity fika ity dia efa fika efa ela be efa tamin'ny andron'ny Napoléon tany natorin'ny olon-dehibe borosina io lela io satria io lela io dia anisany mitondra fofom-bava enjana be mitondra ihany koa an'ireny taritra amin'ny nifitsika ireny ary mety mahatonga ny ao am-bavantsika ao arary mihitsy ary dia ny resahako amintsika androany dia ny gratte langue. Rehefa sokafanao ny vavanao dia atranganao ny lelanao dia misy an'ireny fotsifotsy ireny bakteria maro isan-karazany ireny no anisany mitondra fofom-bava ho antsika ilay fofona maimbo iny mihitsy izany dia ny gratte langue no vahaolana tsotra indrindra rehefa avy manao an'ilay zavatra nyteneniko rehetrarehetra teo izany miborosy nify mampiasa fil dentaire indraindray ianao mbola mavita ihany koa mbola manotsam-bava amin'ireny zavatra maro isan-karazany eny amin'ny pharmacie ireny dia tena tsara indrindra dia asorina io fotsifotsy amin'ny nify io. Raha nampiasaiko taloha zao dia sarotsarona zavatra tato an-trano fotsiny izany ohatra zao dia rangotiko amin'iny dia rehefa voarangotra amin'iny dia hitanao hoe ety amin'ny sisiny ety misy zavatra fotsifotsy ohatrany mariadriatra izay dia reny mihitsy ilay zavatra asorina lasa mavokely ny lelanao avy eo izany hoe miala iny fotsifotsy iny. Taty aoriana moa zany taty aoriana moa izany efa fotoana elaela izany efa namoaka ihany koa ny vahiny ny gratte langue maro isan-karazany misy tsara tarehy kely ohatrany ity zao ohatra ity zao tena hoe fampiasako amin'ny andro andavanandro eny pharmacie ianao dia mahita azy ity na ty acier inoxydable ohatrany ty anahy ity eo ihany koa mety izy ity ho plastique mety ho bambo ihany koa misy sy ny sisa somary lafilafy kely izy fa raha ohatra hoe tena te hanana résultat maharitra isika te azo an'ilay voka-tsoa dia ny tena tsara izy ity satria somary maranitra kely le sisiny iny maranitra ny fiteniko anazy fa dombo ihany izy zany hoe tsy mandratra dia iny tazominao amin'ny tanana anankiroa ohatran'izao dia asorina ilay fotsifotsy amin'ny lela iny. Raha ohatra ianao hoe tsy dia mbola manana budget amin'izany ny vola ary voalany tamin'ny volana desambra dia ny ohatrany tony tsy mampanina ihany koa mampiasa azy ireny kikisanao azy fa alohan'izay kosa aloha dia mila hoe désinfectenao izy ity na ampangotrahanao izy ity satria sao dia sanatriny izany iny indray no hitondra zavatra maloto kely any anatin'ny vavantsika rehetra any. Ny zavatsoa hoentin'ny gratte langue ary no amaranantsika an'ity vidéo ity voalohany indrindra aloha manala an'ireny fotsifotsy ireny izany hoe miala ny bakteria ao anatin'ny vavanao ao dia miena izany ny fofom-bavanao mba tsy tenenako hoe hiala ataontsika hoe miala any amin'ny 9 isan-jato any. Rehefa miala ihany koa iny fotsifotsy iny dia miovatra amin'ny tsirokanina satria anisany manakana ny tsirokanina ihany koa izy io dia andramo ihany atranontsika any dia teneno anao hoe niena ve ny fofom-bava sy ny sisa raha ohatra ihany koa ianao manana fikafika kely anamanimanitra ny vavantsika rehetra eo dia mahatantara ao anatin'ny commentaire dia resahantsika ny anaty vidéo fa dia izay aloha ny anio dia manaraka indray dia bye bye.